nitondra fanazavana tamin'ny mpanao gazety ny filoham-pirenena Rajaonarmampianina tamin'ny farany herinandro teo. Lohahevitra maromaro moa no nitondra ny fanazavana somary nifangaro ihany ny akoson'ny vorona, nanomboka tany amin'ny rarana Antsorobe, nandalo tany amin'ny rarana ary Madagasikara, ny fanamboaran-dalana eto Andrenivohitra, ny ACD, ny fanendrena Andromasovo avy any ivelany. Izany rehetra izany dia mbola nifangaro voraka tamin'ny hoe fiaona ny filoham-pirenena tamin'ireo ben'ny tanàna ny vakina karatra. Eto Madagasikara tokoa ny Zaka-Andrianavolosoa dia tsy fantatra mazava ny tena fotoana fanaova ny filoham-pirenena conférence de presse na ny iresany amin'ny mpanao gazety na ny isehony amin'ny fahitalavitra raha ny marina tokony hazava tsara na iresaka momba andreo raharaha mafana na ny antsoina hoe sujet brûlant rehetra ny filoham-pirenena na dia hiaro fotsiny izany ny atao anatin'ny raharaha kariera n'Antsorobe any Ankaroka izany ka ity raharaha n'Antsorobe ity no amafana andreo raharaha rehetra resahana hatramin'ny nijorono izao repoblika fahavatra izao. Mitondra fanazavana fanampin'izay isika ny Zaka-Andrianavolosoa satria mampiasa moa isika hoe mifangaro voraka loatra ny fomba firesaka zany eo amin'ny fitantanana ny firenena. Ohatra anankiray hoentsika raha mafana koa ny momba ny fanazavana nentin'ny filoha-lefitra ny FJKM Marc Ravalomanana fa avy ny avoloa ny antodonikotrika ny raharaha fanalambaraka ny pastora Lala Rasendrasina farany teo mahavarina nefa fa tsy mba niresaka kely akory momba n'ity raharaha ity ny filoham-pirenena kanefa mpino FJKM izy ary voatonina tao anatiny izao raharaha izao ny manodidina azy. Ohatra faharoa tsy nisy fanazavana mihitsy na kely aza nentin'ny filoham-pirenena momba ny raharaha maizina iresana ny mpanolotsainany. Farany teo ny momba ny raharaha kidnapping tany Tomasina izay ny mpanolotsaina ny sinonaka ny voapanga tany antoerana. Mbola misy koa ny raharaha hafa tany aloha tany izay mipetraka au dossier classé. Dikan'izany tsy afaka milaza mihitsy aloha hatreto ny filoham-pirenena Rajaonarmampianina fa tsaona fanaratsiana fotsiny ihany ny filoham-pirenena ny ambara ny vahoaka malagasy ny ambara amin'ny alalan'ny hainao aman-jery. Raha toka tsy mazava avokoa ny raharaha rehetra iresahana azy. Nahoana tokoa no nifantoka fotsiny tamin'ny raharaha Antsorobe ny filoham-pirenena rehefa iresaka ihany firifiry izay raharaha nangatana fanazavana taminy savy izany marina avokoa ireny rehetra ireny fa izay nitondra ny fanazavana tamin'ny asabotsy lasa teo ihany no diso fanontaniana mipetraka amintsika menakavy zany. Ny hafarany ilay conférence de presse moa ny Zaka-Andrianavolosoa satria somary mifangaro voraka dia tsy nisy azo raisina mazava fa dia ny polémika zany na ny ady hevitra be momba ny raharaha ny Antsorobe no mia mahery vaika izany hoe tsy nilaina loatra ny conférence de presse nataon'ny filoham-pirenena fa vao maika aza sanatravy ny vava ny teniteny foana Andriamatoa Rajaonarmampianina filoham-pirenena amin'ny hoe resaka politika no ao ambadika ity raharaha ity ary fisakanana ny fotodrafitrasa atao any atsimo fampediana ny filoha amin'ny atandroy etsetretsetra hatreto nefa tsy mbola misy fototra mijoro any atsimo na fitaritan-drano atao tsy fantatra hoe rahoviana marina no hiainga izany fanamboarana ny fotodrafitrasa rehetra izany. Manampy an'izay ny profo aratsara na video izay nangatahan'ny filoham-pirenena raha toka tena misy tokoa ny sariny izanany kanefa izany profo ara-peo na sary izany dia tsy manan-kery akory eo anivon'ny fitsarana firifiry tokoa ny voatonina amin'ny tony raharaha samy hafa etony na ny mpanao gazety na ny olon-tsotra mety hitondra video na sary saingy tsy raisina ary tsy manan-kery eo anivon'ny fitsarana izany. Izany hoe mila voatsiary ny filoham-pirenena kanefa ny etsy andaniny ny zanak'androy mbola mamerina fa misy ny maty misy ny tifitra vararaka rafalina tsy mbola hita ny razana. Ampy ve ny filazany ny generaly Florence Rakotomanina fa tena tsy nisy tokoa ny maty. Misy profo ve any ampelatana ny mpitandro filaminana na ny mpiandraikitra sora-piakonana fa tena mbola velona tokoa i olona lazainy ny fianakaviana fa maty io. Raha misy ny profo tokony omeny izay miaro tena amin'ny ity raharaha ity dia ny fampisehoana ny olona io velona somatsara mba ampisahatra aloha ny ady hevitra amin'ny ampahany. Lafiny faharoa ny Zaka-Andrianavolosoa mba tiantsika horesahana atao aoriana ny conférence de presse nataon'ny filoham-pirenena manaitra koa ny fanazavana izay nentin'ny filoham-pirenena ny amin'ny hoe ajao ny fiainana manokany fianakaviako resaka
manaika vie privé manaiky ny fahalalany mpanao gazety ny tenako kanefa iangaviana ianareo hitondra any borofo tena manaitra izany anjaka indrindra vonsoa satria tsy misy olona miditra amin'ny vie privé amin'ny fiainana tsy fantatry ny olona akory hatreto tsy misy mahalala ny tena momba ny zanaky ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina na ny isany na ny anaran'ireo zanany akoatra n'izay voalaza amin'ny hainao amanjery fa miady karieram-bato hatreto ihany koa tsy misy malala iza marina ny anarany vady ny filoham-pirenena ny anarany mpitovo zany izay tokony ho fantatry ny malagasy rehetra atao zavatra tena tsy fahita eran-tany zany ary na teto Madagasikara aza dia mampahalala mazava ny momba sy ny vady amanjanany ny filoham-pirenena rehetra ny fandimpy teto Madagasikara aka fiainana manokana inona moa no resahan'ny filoham-pirenena na resahan'ny olona mikasika filoham-pirenena izay mitazona ny tsiambaratelo mafy ary tsy mampafantatra akory ny tena fiainana misy azy ary tsy misy malala firy ny vahoaka malagasy iza ny filoham-pirenena firy ny zanany iza no anarany vadiny zany hoe raha fitintsika anjaka Andriana Vonsoa zany tamin'ny ankabeny tsy mamaly na mamany olana mipetraka momba ity raharaha tany Antsorobe ity ny conférence de presse tamin'ny farany herinandro ary ny lohahevitra hafa tao anatin'ny conférence de presse azy somary mifanohitra ihany amin'ny zava-misy satria raha miresaka mikasika ny Air Madagasikara na ny zotra tokony ho tohizana mampitohy amin'ny Azia ny filoham-pirenena dia nilaza indray fa tena very sy mety ho fatiantoka ny toe-karena eto Madagasikara kanefa tsy ny mpitondra fanjakana ihany ve no nilaza fa matiantoka ny Air Madagasikara raha toka mbola tohizana ny zotra mampitohy amin'ny Azia tsy fantatra moa izay tena mandrafitra ny valiteny ny filoham-pirenena amin'ny karazana conférence de presse tahaka itony fa raha anohana izay vaovao izay isika mijaka Andriana Vonsoa nisy moa ny vaovao izay navoaka ny Radio France Internationale na ny RFI mikasika ny ity raharaha tany Antsorobe ity raha resantsika ilay izy zany amin'ny ankabeny ny lahatsoratra moa dia nivoaka tamin'ny reny tambazotra tserasera ireny ary hita tao amin'ny RFI ny mpanao gazety sy ity radio ity dia nilaza fa nitatitry ny zandary dia tena nanamafy tokoa ny fisiny ny fatongavany zanaky ny filoham-pirenena tany amin'ity kariera tany Antsorobe ity ny kariera moa zany dia fantatra amin'ny fomba ofisialy fa hitrandrahana cristal titane araka ny fampahafantarana azy ny zanaky ny filoham-pirenena dia nitondra ordonnance nadidy avy any amin'ny tribonaly niaraka tamin'ny vatany sy ny mpitandro ny filaminana ary nilaza fa azy ny kariera ka anazy ny fitrandrahana any an-toerana kanefa kosa dia nandamarindrano mikasika n'ireo document na ny antota taratasy rehetra tena pilatanan'izy ireo ny mpitrandraka atao Antsorobe araka ny lahatsoratra ny mpanao gazety ny RFI ny toy an'izay araka ny fanazavany ny témoin moa zany na ny vavolombelona atao amin'ny Radio France Internationale dia nilaza izy ireo fa voatery nitsoaka satria nisy ny nanapoaka basy mikasika an'izay kanefa kosa tsy afaka nakakory ny entany aza ireto mpitrandraka ireto satria dia fitifirana tsy nisy fampitandremana na tir sans sommation tsy misy mihitsy ny fijerenany maolona no nitranga ary tena ny atefa taty aminay mihitsy ny tifitra hoy ny vavolombelona tao amin'ny Radio France Internationale afaka nanafitena izay nanafitena kanefa kosa ny olona anankiray atao anatin'ny fianakaviana iray dia naratra vokatry ity tifitra ity ary nahitana azy farany dia izy ny anjera tao anatin'ny lavaka izany maneho ny Radio France Internationale fa i olona matio dia lehilahy kanefa tsy nisy ny trangana raha zany hoe tsy nisy raha ny tranga atao ary tsy hita ihany koa ny vatana ny maty rehefa avy eo araka ny fanamarian'ny vavolombelona ary nisy moa ny karazana sary tamin'ny alalan'ny vidéo nalaina tamin'ny telefona izay nanaporofo fa nisy tokotra ny fitivirana nisy zany sy ny antsoina hoe tifitra coup de feu nandritra nyity fanazavana izay hoentin'ny Radio France Internationale ity
Ny latsoratra nivoaka tao amin'ny Radio France Internationale miainga amin'ireo vavolombelona dia misy tokoa ireo mponina izay nilaza fa tena niaraka tokoa tamin'ny reto tompona kariera reto ny zanaky ny filoham-pirenena. Misy kosa nefa ny fanontaniana izay napetraka ny amin'ny hoe tsy fantatra na mpiambina azy manokana ireto mpitandro filaminana ireto anakarazany mpikaramanady na mercenaire ihany izay nalainy zanaky ny filoham-pirenena kanefa kosa ireo olona izay nitifitra ireo dia tsy tifitra fatany raha toka tsy misy ny ordre na ny baiko izay azony. Tatak'izay moa nizaka Andriana Vonsoa zany ilay article izay nitranga tao amin'ny Radio France Internationale manoloana izany indrindra inona no atao zany manoloana nyity latsoratra efa miparitaka eran'izao tontolo izao ity miainga amin'ny raharaha nitranga tany Antsorobe. Matsavelona ireo ny voalaza ny fianakaviana fa namony ainy tamin'ny raharaha izany afaka manapirofo ny mbola fahavelomany mbola fanontaniana mipetraka amintsika izany amin'izao fotoana izao zany hoe mbola ao anatin'ny fanjavozavoana tanteraka fa tsy mbola mazava akory ity raharaha izay nitranga tany Antsorobe ity ary azay avokoa no nitondrantsika ny resaka tao anatin'ny matombo voretra teo.